Fa ao anatin'ny tontolon'ny fitrandrahana mofo Navoaka ny Eiti tamin'ny fomba ofisialy androany ary moa nitatitra momba ny fangaraharahan'ny vola miasa amin'ny fitrandrahana izay ataon'ny fanjakana. Androany fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy nitatitra avy amin'ny Eiti na Extractive Industries Transparency Initiative izay natao ny taona 2024. Niompana bebe kokoa amin'ny resaka vola izay miditra eny anivon'ny fanjakana vokatry ny fitrandrahana no isan'ny bahantoerana nandritra ny tatitra. Vokatra nataontsika tandroany zany dia nanolotra raha amin'ny fomba ofisialy zany ny rapport Eiti izay mitatitra ny vola nalohan'ireo orinasa mpitrandraka reny ankivon-tany teto Madagasikara tamin'ny taona 2011 ary nijerena ihany koa moa zany hoe tena voarain'ny fanjakana tokotra ny vely vola. Mampiavaka an'ity rapport ity zany dia voajero anatin'ity rapport ity ny production hoe firmarina moa zany ny production exportée ny Madagasikara dia inona daholo karazany minerai. Voalaza tao anatin'ity rapport ity ihany koa inona ny nampiasain'ireo commune izay manao budget participatif ny vola voarainy zareo tamin'ny ristourne avy tamin'ny orinasa QMM ary permis de construire avy tamin'ny orinasa Ambatofy. Voateny eto ihany koa zany ny transparence ny procédure d'octroi de permis. Voalaza teto moa zany fa nisy ny olana nolazaina ny olana ary namaly ny tompona andraikitra hoe inona no nahatonga anazy. Raha ny ao anatin'ny tatitra dia mitetina 170 faingo 770 lavitrisa ariary ny fikorianany vola eo amin'ny fanjakana sy ny orinasa mpitrandraka. Somary niena izany raha mihoatra ny tamin'ny taona 2014 raha nambaran'ireo tompona andraikitra. Lehibe loatra ho antsika eto Madagasikara zany sehatra fangarahara zany satria izay ny tena ahitana hoe aiza ho aiza tokoa ny fandrosiny asa eo amin'ny sehatry ny reny ankivon-tany. Ny asa izay ataon'ny Eiti moa dia ny mampitovy ny vola izay azon'ny fanjakana malagasy sy ny vola izay voalaza fa nanohan'ireo orinasa izay mitrandraka ny reny ankivon-tany eto amintsika. Ka izay moa zany ataoko hoe zava-dehibe satria na dia mandalo fotoan-tsaritra ny firenena dia mbola afaka nanatanteraka an'ity tatitra ity zany tsika mba hisiny mangarahara tamin'ny vola rehetra izay miditra nandritra ny taona. Anisan'ny lesoka lehibe izay tsikaritra ary voalaza ao anatin'ny tatitra indrindra ny momba ny tsy fisian'ny vola miditra eny anivon'ny commune indrindra ho an'ireo faritra misy ny fitrandrahana. Olana ho an'ireo commune nefa ny tsy fahampiana ara-bola ary ny fisian'ny fitrandrahana no isan'ny manampy azy ireo amin'ny fampidiram-bola.